Manantitra ny araba ao mampirarintso anareo tokolasy tompivavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Maro ireo fikambanana sy ny olon-tsotra izay nilatsaka sitrapo nanohana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ireny vanim-potoanan'ny fifidianana ireny. Mbola mijoro soamatsara ireny fikambanana ireny, mijoro amin'ny foto-keviny toy izany ihany koa ireo olon-tsotra izay nambarantsika teo fa nanohana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoam-pifidianana. Anisan'ireny fikambanan'ireny ny fikambanana Safidy izay fantatra fa ifampitaona etsy amin'ny La Colombe Akadifotsy Rahampitso. Inona ary no tsara ho fantatra momba an'izay? Vaovao tanteriny Jessica Miray teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Maro ny olona nanohana ny kandida Marc Ravalomanana an-tsitrapo tamin'ireny fotoam-pifidianana ireny. Raha tsy laza fa tsy ny fikambanana Safidy sy ny olon-tsotra nanohana ny dada. Amin'izay mahafanohanana an-tsitrapo azy izay, dia tsy nisy tambiny avokoa ireny fa ny tany am-paosy aza no nanaraka. Koa manoloana ireny fihetsika mahate-hidery ireny ary, dia hikarakara hetsika ny fikambanana Safidy Rahampitso Sabotsy ao amin'ny La Colombe Akadifotsy manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Hetsika izay anasana ny zanaky dada rehetra nanohana tamin'ireny fotoam-pifidianana ireny. Ifampiarahaba tratry ny taona ny zanaky dada rehetra ary koa ifampirary soa. Anao tombanezaka no avy ihany koa ary anao jeritodika ny zava-bita. Anafana ny lanonana amin'ny Rahampitso io ny tarika 3 MT Tanora Pandy zanaky dada. Tsy misy vidim-pidirana ny lanonana, koa raha misy ary ny fanampanazavana na ihany koa anontany ny torolalana misy ny toerana dia antsoiny laharana 034 66 154 90. Lehibe ny fahatongavantsika rehetra sy ny fanodronantsika, koa manasa antsika rehetra ary ho tonga maro Rahampitso. Fa hoetsy ny boriboritany fahadimy kosa isika. Tamin'iny taona 2024 iny dia noezahan'ny mpitatana sy ny mpiara-miasa rehetra teo anivon'ny boriboritany fahadimy ny nanao ny asa avetrahany dia miatraka amin'ny vantana any amin'ny vahoaka izany. Tao anatiny izany indrindra no nanaovana ezaka manokana momba ny fahadiovana satria iankinan'ny fahasalamam-bahoaka izany fahadiovana izany. Teo ihany koa ny fijerena akaiky ny sosialim-bahoaka izay efa baiko raha teo ihany koa no ataon'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ny amin'ny tsy maintsy ijerena ny sosialim-bahoaka. Toy izao indrindra ary ny tati-baovao momba an'izay hoentin'ny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Rivo Rajaonarivelo. Amin'izao fiantombohan'ny taona vaovao izao, dia nanao jeritodika ny zava-bita ny taona 2024 ny tao amin'ny boriboritany fahadimy. Toa ny fanadiovana fa eo ihany koa ny fanampenana ireo dalina sy ny fanaronana azy ireny. Sarona dalina maherin'ny zato no napetaka tamin'izany. Nisy ihany koa ny fanalana ny tsentsana sy ny fako tamin'ny tatatra mba hahafahan'ny rano mandeha hiatrehana ny fotoam-pahavaratra toy izao. Dia ny fijerena ny fahadiovantanàna aloha indrindra iny dia itovizana daholo eo amin'ny tanàna tany renivohitra atao isan'andro iny tsy maintsy madio ny tanàna amin'ny lalana ireo mpamafa-lalana sy ny ekipa mobile teo anivon'ny boriboritany. Manarak'izay dia tsy maintsy jerevana ihany koa ny sécurité-ny vahoaka dalina. Misy ireny sarona dalina ireny izay efa miala dia ilaina ny mamerina ireny amin'ny toerany, ilaina ihany koa ny manamboatra vaovao mba tsy latsahany olona amin'ireny lavaka ireny satria mety hitondra fandrasana ho an'ny olona ireny. Dia navita zany izay teo sarona dalina teo amin'ny 100 teo eo satria efa nomanina io satria fantatra fa ho avy ny fahavaratra dia efa nomana zany tanàna Antananarivo renivohitra ao anatin'izay ny boriboritany fahadimy dia nomanina ny fanaovana curage izy isika raha ny fiteny mahazatra ny kanalina rehetra. Teo ampanaovana an'ireny opérationna fako ireny isika dia natsapa izay eto amin'ny boriboritany manokana fa tsara kokoa raha manao parc aveo. Le manao parc aveo zany satria le baka metalika hitantsika ireny dia baka efa ela ireny tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana ny idiran'ireny teto ary hatramin'izao tsika miresaka zao dia mbola ireny ihany no ampiasana dia hita izy ireny samy raha mahita tsy ho lazaina intsony ny faharatsiana sy ny fahakelezana. Na hita izay fa tsaratsara kokoa raha manao parc aveo le bebe ahafahana mifehy fako
dia nanao zay a parka be efatra ny vitanay hitanay koa fahatsarana satria zay parka be efatra napetrakay a dia hita fa tsy nisy faky miparitaka sy ny teny izay te mboribory tamin'ny fahadimony koa dia manana jardin zay a manana repos zay a dia reo a dia karakaraina ihany koa ny voninkazo eny amin'ireo sy ny fanaovana ny loko eny amin'ireny repos ireny a. Raha izay ary ny mikasika ny fotodrafitrasa dia nisy ihany koa ny zava-bita teo amin'ny ponina toy ny fanaovana asoavan-jaza sy ny mariazy faobe. Tamin'ny taona 2024 iny dia nahavita sora-panambadiana 20 ny tao amin'ny boriboritany fahadimy. Anisany mampiavaka ny fisoratam-panambadiana ao ihany koa ny fandefasan'ny komuna taratasy fanamarinana fa vita soratra ara-dalàna ny olona iray mankany amin'ny tany fiaviany mba hialana amin'ny fisoratana tsy ara-dalàna indray. Teo a ny fanaovana fotodrafitrasa na ataontsika hoe didipotra faobe. Izy io fanaona isa-taona isaky ny fotoana fanaovana zay dia nirinina. Tamin'ny taona lasa teo zay dia navita 570 zato no kendrena fa 570 no tratra kokolo zany ny zazalakely no voraisika tamin'ny taona lasa teo iny a maimaim-poana io. Nanao ihany koa isika teto ny soratra faobe maimaim-poana ihany koa io dia misy ny fampianarana soratra masina. Torohevitra avy amin'ny madame Lalora Valomanana be ny tanàna. Natao moa izao ezaka ho an'ny jeritodika izao mba ahafahana manao tombanezaka indray ny ho avy. Eo amin'ny tontolon'ny varotra kosa matetika rehefa misy ny olana eo amin'izay resaka varotra izay dia any amin'ny fitsarana foana no mifarana ny raharaha. Tsara nefa ny mampafantatra fa efatra any amin'ny taona 2024 teto amintsika dia nisy ny antsoina hoe centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar, io le fantatra amin'ilay fanafozan-teny hoe CAM. Ny asan'izy io dia manao ny fanelanelanana rehefa misy ireny olana ara-barotra ireny fa tsy voatery hiafara any amin'ny fitsarana. Toy izao ary ny tsara ho fantatra misimisy kokoa momba n'ity CAM ity tateriny Jessica Miray teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Mbola manjavozavo tanteraka ny fampiarana ny lalàna feny tontolon'ny varotra raha ho ansika eto Madagasikara. Ny tsy fanarahana sy ny tsy fahafehezana izany anefa dia matetika miteraka olana goavana eo amin'ny mpivarotra sy ny mpividy na eo amin'ny samy mpandraharaha. Olana eo amin'ny tontolon'ny varotra izay izao ny tsy fifanarahana eo amin'ny mpivarotra sy ny mpividy ka matetika hiakarana fitsarana mihitsy. Ilay olana ara-barotra matetika izany dia ohatra hoe tsy fifanarahany mpividy sy mpivarotra anankiray zay tsy fifanarahana koa entre associana koa. Ireo zany tena hoe matetika fa ny tena matetika dia le hoe olana ara-barotra hoe le mpividy tsy afa-po amin'ile zavatra ny vidiny na le mpivarotra koa mety tsy afa-po satria le mpividy tsy nandoa ny vola rehetra tokony alohany ohatran'izay. Matetika zany eo no tena iasan'ny CAM sy ny arbitre sy ny médiateur. Ny kamana ny centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar izao dia andrim-panjakana izay miaraka amin'ny chambre de commerce ny tsangana ny taona 2024. Natao indrindra anelanelana ny olana eo amin'ny tontolon'ny varotra eto Madagasikara. Ny CAM zany ny arbitrage na ny médiation dia ao amin'ny code de procédure civilistique daholo. Dire tena hoe légal le izy. Ministère de la justice fitsarana zany dia manohana trano ny fisiana CAM satria fomba anankiray amoahana ny règlement de litige le izy. Fomba anankiray izy io complémentaire ary ny ministère fitsarana dia nanohana foana ny CAM nahita zay hoe misy fanatsarana tokony ho atao. Manomboka izao dia isy ny fiara-miasa eo amin'ny CAM sy ny vondrona Europeana amin'ny alalan'ny Procom izay namatsy vola mitentina hatramin'ny 520 tapitrisa ariary mba ahafahan'ny CAM manaparitaka ny asany amin'ny faritra hafa manerana ny nosy toy ny any Ambanja, Toamasina, Anosy ary Antsiranana. Efa mifarana tanteraka amin'izao fotoana izao ny fotoam-piasany ireo filohan'ny université rehetra eto Madagasikara. Efa nisy ny fikarakarana ny amin'ny hoe hiatrehana ny fifidianana vaovao hipetraka eo amin'izany toerany filohan'ny université rehetra eto Madagasikara izay saingy niatokely aloha izay hatramin'ny izao. Inona ary no tsara ho fantatra momba n'ity vaovao ity. Laurette Berton teo amin'ny sariny Herjo Rajonarvony no hitondrantsika an'izay.
tapitry tamin'iny taogno iny ny fotoam-piasan'ireo mpitantagna ny université jiaby maneragna ny faritry eto Madagasikara ka efa nikarakara ny fifidianana ireo tompon'andraikitry amin'ny izany. Ny atokely nefa ny fanatanterahana izany fifidianana izany raha toa ka efa notapahana ny daty saika hanaovana azy. Ny université ny fianaran-tsoa ihany araka izany no mbola nahavita ny fifidianana izay foloan'ny université hitantagna izany no ny fotoagna efa atombotra ka tsy azona intsony. Ny fanomanana ny fifidianana ny filohan'ny université sy ny fifidianana ny université dia aoka mifantatsika fa no lay atao hoe autonomie universitaire dia ny COPRES, les conférences des présidents no mametra sy manao an'izany daty izany. Efa napetraka izy ireo le daty fa amin'ny janvier sy février 2019 ary efa nisy nanomboka moa sainga no ny instruction avy any primature moa dia nahantona kely aloha izay fifidianana izay, nahantona fotsiny fa tsy hoe foanana ary tsy maintsy hitohy izany saingy misy rehefa tena efa hoe lavay ny fifidianana vao naheno l'instruction de votery tsy maintsy natao ihany ny azy ireo ary nilamina tokoa izany dia neny fianaran-tsoa izany. Nandritra ny taona 420 ka hatramin'ny taona 2020 ny tantanan'ny ministra Piahy ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia maro ny ezaka vita na teo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa izany na teo amin'ny fanatsarana ny fampianarana sy ny fampiofanana eny anivon'ny anjerimanontolo. Fikarohana izay hamaly sy mamaly ny filan'ny fampandrosoana sy ny filan'ny vahoaka sy ny toe-karena sy ny sosialy no ataony mpikaroka malagasy. Nisy fanampy napetraka dia mba azahoan'ireo mpampianatra ireo zavatra nitakiny ary tena tanteraka tokoa izany tsisy nijanona ireo décret fampialana ny décret izay nitakiny mpampianatra ela be. Fa any amin'ny université Foibe toy ny Tamatavy, Tuliara, Mahajanga koa dia maro ny zavatra mbola efa mipetraka napetraka ny fotodrafitrasa izay mbola tsy voatokana akory ary. Tsy amantagna tany foana izay ministra voatendry Andimby eo hoy ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Androany no nanatanterahana ny fifampiarabana nahatratra ny taona vaovao 2020 sy 2020 ho an'ireo mpiara-miasa jiaby eo anivon'ity ministera ity. Fa ho any amin'ny faritra varatry ny nosy kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity ny maromaro kokoa any amin'ny faritry Sava. Nanomboka tamin'ny volana Oktobra teo ka hatramin'ny volana Desambra taona 2020 sy 2020 no fotoana ny antsoina hoe fanamboarana ny felana vanille any amin'iny faritry Sava iny. Afaka sy volana vao azo tazana izany. Izany hoe efa manomboka mamoa zany ny vanille any amin'ny faritra avaratra atsinana amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ankehitriny anefa dia efa misy sady no mangalatra mialoha amin'ny fotoana izany vanille izany, izany hoe mbola mata eny am-potiny dia efa misy ny mpangalatra. Tsara manamarika fa miteraka tsy fandriampahalemana any an-toerana ary miafara amin'ny fitsaram-bahoaka ny fisian'ny fangalarana vanille eny am-potiny any amin'ny faritry Sava. Toy izao ny tati-baovao momba izay hoentin'ny Lorette Berton teo amin'ny sarin'ny Manoran-Driamalala. Mirongatra ny alatra lavany manta amin'izao fotoana izao any amin'ny faritry Sava iny. Tato agnatin'ny herinandro izay dia tranga 3 sahady no efa nisy. Tamin'ny alatsinainy fa 4 ny volana janoary teo dia tangozan'ny 7 no nisy nangalatra tamin'ny fokotany Soavinandriana, commune urbaine Sambava ary 970 kilo hafa no nisy nangalatra ihany koa. Mbola tao amin'ny fokotany Soavinandriana Sambava io ihany. Tsy mbola nisy tratra aloha tamin'ireo tranga roa ireo. Fa mbola tamin'ny herinandro ity ihany no nahitana alatra lavany tao amin'ny fokotany Faraalagna any Sambava hatrany. Vehivavy bevoka no tratehaka nangalatra tamin'izany ka lavany 13 kilo no nangalariny. Efa avy nigadra ity vehivavy ity tamin'ny taona lasa no ny alatra lavany ihany ka raha vatany vao niboaka izy dia nipody tamin'ny fomba ratsiny indray ary dia naverina amponja tao aoriany ny famotorana natao azy. Ray tapitrisa ariary hatramin'ny 9 sy ray tapitrisa ariary ny kilony lavany amin'izao fotoana izao arakaraka ny kalitaony. Ireo lavany vokatra tamin'ny taona lasa no amidy amin'izany. Miteraka tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Sava ny fisian'ny alatra lavany nanomboka tamin'ny taona lasa izay raha tsy ahivina dia olona maherin'ny arivo no nampidirina amponja no niresaka alatra lavany hatrany ary trangana fitsaram-bahoaka miisa 10 teo ao no namoizana ain'olona vokatry ny alatra lavany io. Lavany mbola manta ireo misy mangalatra
miakatra amin'izao fotoana izao ireo. Mbola vao niasana folera tamin'ny volana oktobra ka hatramin'ny volana desambra teo. Izany hoe tsy mbola azo hotazana raha tsy any amin'ny 4 ny volana jona any ho any. Fa efa miresaka fambolena ihany isika fa hoeny amin'ny faritra Alasora. Toerana maro mpamboly ny eny amin'izany faritra Alasora izany ka nisan'izany ny ao amin'ny tanàna antsoina hoe Akazobe. Ao ny mamboly fary, ao ihany koa ny mamboly ny anana sy ny légumes. Ny olana mipetraka hatrehan'ireto tantsaha eny Akazobe Alasora ireto nefa dia ny tsy fampian'ny rano izay hoentina indrindra manondraka ny volo. Ny antony mahatonga an'izany dia eo aloha indraindray ny tsy fampian'ny orana, fa eo ihany koa ny fanotofana tany izay tsy ahafahan'ny rano zany miditra makany amin'ny tamboly ary mbola manampitrotraka ny tsy fandriampahalemana. Teny an-toerana Laurette Berton nanao ny fanadiadiana teo amin'ny Sarinier Zora John Arvony. Misedra olana eo amin'ny lafin'ny famatsian-drano anondrahana ny volo ny mponina eny amin'ny fokontany Akazobe ao amin'ny commune Alasora noho ny tsy fahavitan'ny fotodrafitrasa ho amin'ny izany hoy ny fanazavan'ny lefitry ny fokontany eny an-toerana. Ny olana dia vokatry ny rano tsy misy noho ny tsy fahavitany barazy. Tsy ohatry nareo raha mandeha amin'ity party ity hoe manaraka ny arabe mipaky eny mahitsy tsy misy ketsa mitsaka. Le barazy zany anjaran'ny commune no miandraikitra azy. Ny commune nefa raha ny tena marina no dinihana tsy ho zakan'ilay budget communal intsony satria raha tsy vita construction dure tsisy hevitra. Dia izay mahatonga azy tena manahirana be. Dia miandry ny avy any an-danitra sisa amin'ny orany. Ahitana trangana alatra madinidinika ihany koa ny eo amin'ny manodidina. Ny mpandalo indrindra no lasibatra amin'izany. Efa misy ny andro masom-pokon'olo ho fiadiana amin'ny asa ratsy nefa manahy ihany ny mponina satria misy fotoana mivatsy fitaovam-piadiana ireo olon-dratsy. Tamin'ny herinandro moa zao nisy omby anankiroa no désossen'ny zalahy. Omby te manodidina ity izany hoe tsy tatao fokotana Akazobe fokotana mandika namana. Fanila hoe canal loatra mampisarana io. Ny fangalarana pneu automobile io tena makinga an'ilay mpangalatra avy any ville any. Dia batterie, autoradio. Reny dia mampalahelo ilay janty alia any tena priatiny zalahy. Ny teny fokotany aloha hatreto dia mbola ilay andro masom-pokon'olona ihany no azonay atao. Satria raha ny endrolona ianao andao tika hiambina hafa valy tenin'ny olona hoe totondro tsy ady amin'ny basy mihitsy. Tsy dia lavitra ny renivohitra no misy ny fokontany Akazobe Alasora manamorona ny lalan'ny bypass iny. Misy mponina manodidina ny 3,000 eo miaina ao anatin'ny fambolem-bary sy ny légumes ary mamokatra biriky. Ankoatra ireo anefa dia misy ihany koa ny mpandraharaha izay efa manomboka mihamaro eny an-toerana. Noho izay fifangaroan'ny fambolena sy ny fivoarana izay dia maro ny olana ateraky ny fanotorana tany izay matetiky mitera-doza satria tsy voafehy ny fandehanany rano. Fa iverina eto andrenivohitra isika amin'ity vaovao manaraka ity hoe tsy hisotry. Akory ny agagan'ny mponina teo hisotry fa dia tapaka ny rano tamin'ity androany ity. Ny antony nahatonga izany dia noho ny fahasamban'ny fantsona iray lehibe izay mitondra ny rano eny amin'iny faritriny. Taoriana ny fampandrenesana nataon'ny mponina dia tonga avy hatrany teny toerana ny teo anivon'ny Sogea Satom ary dia nanao ny fanamboarana ary nanome toko fa dia ho averina ao anatin'ny fotoana aingana dia aingana ny rano eny amin'izany faritry hisotro izany mba tsy ampijaly ny mponina. Teny toerana i Germain Nomenjanahary teo amin'ny sarin'ny Prince Mathieu. Tapaka tanteraka ny rano teny hisotro sy ny manodidina androany noho ny favakisany ity fantsona mpitondra rano ity. Raha ny fanazavana izay voaray tamin'ireo mponina eny an-toerana dia tokony ho tamin'ny 3 ora maraina no niseho ny fahavakisany izay niteraka ny fiparitany rano nanerana ny arabe eo akaiky ny bronny BMS. Ny fahanteran'ny fitaovana no antony. Raha ny fanazavana izay nataony avy eo anivon'ny Sogea Satom izay isany antony iray niteraka ny fahasahiranana ara-drano eto Antananarivo raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Etsy andaniny dia fantatra fa efa nisy ny tranga tahaka izao teny ny Ankady Fotsy ampitany sekoly katolika Fomasiny Jisoa Antanimena. Nanamafy moa ny avy eo anivon'ny Sogea Satom izay manao ny fanamboarana fa tsy ahatra ela izao fatapahany rano etsy hisotry izao. Eo amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro mahazavana eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao
ny fanasana moto, ny fanasana fiara. Amin'io asa io dia nanambara ireo mpanao izany asa izany fa dia tanterahan'izy ireo ao anatin'ny atao hoe fasahiana tokoa, tsy fisalasalana mihitsy ny asa satria tsy misy asa ratsy. Araka ireny efa nambarantsika teo ireny. 2,000 ka hatramin'ny 5,000 ny manasa an'ireny moto ireny, zany moto aty amin'ny 2,000, ny fiara lehibe tonga hatrany amin'ny 10,000. Inona ary no tsara fantatra momba n'izany asa izay be mpanao eto andrenivohitra izany. Toy izao indrindra ny fanadihadiana noentin'ny Jessica Miray teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Ny asana mpanasa fiara indray ary no entina amintsika androany. Tsy lavitra fa eto Anosipatrana ihany no misy ireto mpanasa fiara ireto. Edy sy ny ekipany. Edy izao vao herintaona sy tapany no nanasa fiara teto, ary hitany fa mahavelona tsara ny asany. Ny rahalany no nitondra azy teto, ka dia tamany izy, na dia eo aza ny amafiny ny asa, satria etsy amin'ny ranony kopa no mitatitra maka-rano hanasana fiara. Misy fotoana hoy Edy no tena betsaka ny fiara sasana eto, rehefa sabotsy sy alahady iny. Fa rehefa andavanandro toy izao, dia zara raha misy, ka indraindray tsy mitondra vola mihitsy mody. Herintaona sy tapany izay ny asako teto. Rehefa ny asa botsy ny alahady zao no misy ihany ny asa, fa rehefa andavanandro zao tsy dia misy ny asa. Rehefa misy ny asa dia mavita 5,000. Rehefa tena tsisy na 5,000 raha tsy entina mody, dia izy aloha hita hoe mahavelona. Mahavelona tsara ilay izy. Tsy izany fa misy rahalahako izay no nitondra ana teto. Dia izay nahatonga nalasa ny asa teto fa tsy mbola mieritreritra ny asa mihitsy. Ny moto zao 10,000 dia ny tômôbila kely 15,000 dia ny tômôbila be 25. Manomboka amin'ny 2,000 ny fanasana moto eto, ary 5,000 kosa ny fiara lehibe Sprinter iray. Ny chauffeur taxi Borosy miantsona eo amin'ny fasan'ny karana no tena mpanasa fiara eo amin'ny Edy sy ny ekipany. Dia iny fanadihadiana momba ny fitadiavam-bola entina hiatrehana amin'ny fiainana iny ihany koa no amaranantsika ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany. Veloma tompoko.